Tao amin'ny commune Mahitsy district Ambohidratrimo nanamarika ny andron'ny vehivavy ihany koa ny fikambanana vehivavy samihafa tao an-toerana tao araka izao amin'ny tian'ny Ravaka Randriamanalina sy Tsirakotarisoa azo. Vehivavy anjatony sy fikambanan-behivavy 7 avy eto amin'ny commune Ambanivohitra Mahitsy district Ambohidratrimo no nanatanteraka diabe nentina nanamarina ny andron'ny vehivavy androany. Ny fiangonana New Covenant Meeting na ny NCM sy ny fikambanan-behivavy tsara lavitra ny topomarika tamin'ny lanonan'androany ary teo ambany fehiny be ny tanàna ny commune Ambanivohitra Mahitsy sy ny filambonaitra fikambanan-behivavy eto Mahitsy nanatanterana izany. Nosafidiana manokana ity commune ity noho izay ahitana taratra amin'ny Miralenta. Raha ny isan'ireo mpiasa ao anivon'ny commune tokoa mantsy no resahana dia mahatratra 500 isan-jaton'ny mpiasa izy ireo. Nisy ny afatra manokana ho an'ny vehivavy teto nentin'ny filohan'ny fikambanana tsara lavitra. Ny androany dia andro natao maneran-tany ahafahan'ny vehivavy maneho ny amin'ny endriky ny firenena azy satria araka ny teny hoe amin'ny vehivavy endry aho ananganako firenena vaniny ary izay indrindra no ezahantsika vehivavy rehetra ho tanteraka ao amintsika izany ary hoe ho voizitsika izany indrindra ho fanatanterantsika ny asantsika ho lavorany fa vehivavy tsara lavitra mba hijoro ara-panahy araka amin'ny fahalalana hifampizara-tsaikevitsika ary indrindra ihany koa ny ao amin'ny fiatiana ny amin'ny asa eo tao amin'ny firenena. Nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo fikambanan-behivavy 12 teto Mahitsy. Lohahevitra tamin'ity andron'ny vehivavy ty raha teo moa ny mikasika ny hoe fampiarana ny Miralenta antoko ny fampandrosoana ny tsirairay ka niopana tamin'ny fampitovian-jolon'ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny andraikitra vehivavy amin'ny fampandrosoana ny fanentanana teto.